ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao, fa mbola nomenao ity andro ity, zay andro fiangonana, andro fitsaharana ihany koa. Ny tena fisaharanay anefa dia ao amin'ny teninao ihany, ao amin'ny asanao, ao amin'ny famindrampo sy ny fahasoavanao. Ao zahay no mahita fisaharana. Misaotra anao zahay fa mandritra ny herinandro, isanandro, isam-potoana dia tsy mba diso zava-tsoa zahay. Na dia eo koa aza ny zava-sarotra zay diavina amin'ity fiainana ity, dia ny famindramponao no mamelona anay tompo. Ny famindramponao no mampizoro anay, ny famindramponao no mampisangana anay. Fa rasy zany zahay dia lavo ane, rasy zany zahay dia mianjera, fa ny fahasoavanao no mahatoizao anay. Ndreto zahay tonga eto, miaraka tonga eto zahay, manana hetaheta zahay rehetra, manana faniriana ihany koa. Ny hetaheta-nay tsy tena mitovy, ny fanirianay koa tsy mitovy, kanefa zay angatahanay azy dia mitovy, dia ianao Jesosy Kristy, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpamonjy, ianao mpanavitra ny fiainanay manontolo. Dia omeo fahasoavam-panany tsirairay avy zay tonga eto, sy miafina aminao ny hetaheta ny fony tsirairay, na ara-tena zany, na ara-panahy zany. Henoy tompo ny fidoboky ny fony tsirairay ao am-pony manginao, ao amin'ny mangingina dia ianao no maheno an'izany ene tompo. Ny tsirairay, ny olo eo akaiky tsy maheno an'izany akory, fa ianao Jesosy tompo, ianao mpamonjy, ianao zay mahalala, ianao zay mahafantatra ny vosy ny fony tsirairay avy, ianao no mahafantatra izany. Misy feo mangina ao, misy feo zay tsy ren'olonao, misy feo zay tsy reny akaiky indrindra ao, dia ny feo fitarainana, feo mangataka ihany koa, kanefa ao ihany koa ny feo fisaorana anao noho ny fahasoavana zay raisina. Ka io ny tsirairay avy tompo, mangataka anao koa zahay ho an'ity fiangonana ity. Ny fiangonana dia anao no manorina azy, ny fiangonana dia anao no mampizoro azy, ianao no mamelona azy tompo. Sy velona inona na inona izy, fa ny teninao zay torina eto isan'alahady, zany no mamelona azy. Ny teninao zay vakina isam-potoana eto, zany no mamelona azy. Ny teninao zay ampianarina amin'ny toerana samihafa koa, ampianarina ny madinika, ampianarina zay tanora na lehibe koa, zany ihany koa ny tena mamelona azy. Ka dia am'izao fotoana zao zahay dia efa nandre ny vaky teny soa mahafaly, koa am'izao koa dia mbola handre ny teninao zahay, dia mitenena tompo fa mihaino zahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao dia iaraha sika mahita zany tompoko ao amin'ny filazantsara masina. Dia ao amin'ny lioka toko fahafito amby folo zany. Lioka toko fahafito amby folo, vakina manomboka amin'ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo. Lioka toko faharoapolo, vakina manomboka amin'ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy noho ny nanontanian'ny fariseo zay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly azy hoe sy misehoseho ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na indro ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro, haniry anareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo
na manaraka azy. Fa tahaka ny helatra, manelatra hatramin'ny faravodilanitra, ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mizaly mafy izy aloha, ka ho lavy ty taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia toy izany koa amin'ny androny zanak'olona. Mihinana izy, misotro izy, mpakabady izy, navoaka-pakarina izy, mandra-piavy ny andro zay nidirany Noa tao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny androny Lota, mihinana izy, misotro izy, mividy izy, mivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro zay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solofara nilasaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Ry ray masonao, mana masina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Am'izao fotoan'ny advent zao, dia atao amin'ny fanahy masina isika fiangonana, mba hibanjina manokana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ireo alahady anankiefatra am'izao advent zao, dia fiomanan'ny fiangonana ara-panahy amin'ny fetin'ny Noely na Krismasy moa, araka ny fiantsoana azy anankiray koa. Fa niova hatramin'ny alahady lasa teo ny loko fampiasan'ny fiangonana amin'ny fanimpom-pivavahana. Niova ho volomparasy zany. Fa azavaina fo ihany zany avy eo. Fa ilay efa tonga sady mbola ho avy ndray, dia Jesosy zany. Dia mpanjaka izy. Ary tamin'ny fidiran'i Jesosy amboninahitra tao Jerosalema, dia nahasiaro ireo mpianany taorian'izany fa manondro azy indrindra izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany, manao hoe: mifalia indrindra ry izy io na zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indry ny mpanjakanao avy foanao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zana biriky tanora. Zakaria 5:5 no misy zany. Koa izao fotoan'ny advent zao ary dia tondroina koa ho fetin'ny Kristy mpanjaka. Ary ny loko volomparasy dia manondro indrindra ny fiandrianan'ny Kristy amin'ny maha-mpanjaka azy. Fa misy sokazy anankiroa amin'ny advento. Ao ny advento voalohany, kanefa ao ihany koa ny atao hoe advento farany. Ny advento voalohany dia manondro ny fahatongavan'i Jesosy ho ilay zanak'olona zay tonga hitady sy hamonjy ny very. Lioka 5:20 moa ny misy zany. Ny advento farany kosa dia mbola andrasana izany tompoko. Andrasa sika fiangonana amin'ny fanantenana sy mety levona. Ho avy Jesosy amin'ny fotoana zay tendren'ny ray, mba hisara ny velona sy ny maty. Ho avy Jesosy hanafoana ny hery ny ota, hanafoana ny ota. Mifatoka amin'ny advent voalohany ny teny zay anjarasika tamin'ny alahady lasa teo. Fa ireo tenin'Andriamanitra zay anjarasika amin'ity anio ity dia mampandreasika ny
mialoha keliny zao dia re amin'ny 120 ka hatramin'ny 170 fa na dia samy nadio teny ampandehanana aza reo boka 10 lahy no ny fanoavany ny teny Jesosy tompo zay nanao taminy hoe mandehana miseho ampisorona dia anankiray tamin'izy reo ihany no niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka teo amin'ny tongotry Jesosy. Izy rery tamin'izy 10 lahy zay sitrany, izy rery no nino fa na dia sy misehoseho aza, na dia sy hitan'olona maro loatra aza, dia Jesosy zay nifanena tamin'izy reo no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ity teny anjarasika ity ary dia manatona an' Jesosy fariseo, olona visivisy zany isany tokony fariseo. Nanatona an' Jesosy izy reo nanontany azy ny amin'ny andro isehoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Oviana ho izy reo no iseho ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no fanontaniana napetraky izy reo. Jesosy Kristy kosa dia mamaly azy reo fa efa tongane ny fanjakan'Andriamanitra. Efa eo ny fanjakan'Andriamanitra. Efa trehina izany fanjakan'Andriamanitra. Nefa iza moa no mahita azy? Iza moa no tena mahita azy? Sy misehoseho zany fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra zany hoy Jesosy. Sy mba hitan'ny olona zay mitady zavatra marevaka zany. Raha am'izao andro sika zao dia azo lazaina hoe mety zavatra malaza be angamba zany ka mihazakazaka ny mpanao gazety hanao interview azy. Sy atoko sy am'izany mihitsy. Sisy hanaovana interview zany na de kely akory aza. Sy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra. Zara fahita izany. Zany dia tahaka ny voasinapy. Voasinapy kely anankiray zay. Rehefa afafy amin'ny tany zany dia voatahiry ao daholo ny zavatra ho avy. Voatahiry ao ny hazon-gezabe zay ho tonga hazon-gezabe izy amin'ny taona ho avy na amin'ny taona manaraka moa fa sy amin'ny taona ho avy. Hisy hazon-gezabe ho fialofan'ny voromanidina amin'ny ho avy taona maromaro aoriana zany. Kanefa zany dia efa voatahiry ao anatin'ny voa madinika atao hoe voasinapy. Ny voa rehetra na voasinapy moa na inona dia zao mitahiry izay mbola sy hita maso ankehitriny zao. Ny vary voambary kely anankiray dia mitahiry ny vary, ny raviny, ny tahony, ny voany koa amin'ny ho avy. Ka dia tena zava-dehibe ny fanoharana mikasika ny voasinapy zay lazain'i Jesosy mialoha kely an'ity teny zay anjarasika ity. Azo ambara ary fa Jesosy no ilay voa zay asipin'Andriamanitra avy any an-danitra izy, asipiny ety an-tany. Ao am' Jesosy zay zara fahitan'olona izy. Miafina ny mahazanak'Andriamanitra azy, sy misehoseho akory izy. Izy no ilay voasinapy zay alasaka amin'ny tany ka mitahiry ny fahafenoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao am' Jesosy no miafina ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahafenoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia ambaran' Jesosy eto ary fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ambara am'sika eto koa zany fa ny fanjakan'Andriamanitra de efa tonga. Sy zavatra andrasana sony zany. Sy hoe ho tonga zany afaka ray taona. Sy hoe ho tonga zany vetivety na afaka herinandro na apiso fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy ene zany to.
Jesosy no ilay fanjakan'Andriamanitra tonga. Izy zay miresaka amin'ny fariseo, izy zay mitafa amin'izy rehetra, izy zay mampianatra, izy zay mety mananatra koa angamba. Mitovy amin'ny olona rehetra izy, sy misy hafa amin'ny olona rehetra izy. Raha tany Jordana Jesosy ty dia niaraka ny hainy tamin'ny olona rehetra ny toriteny zao nampanao batisa izy. Ohatrany hoe sy zanak'Andriamanitra akory izy. Ka rehefa natao batisa ny olona ny bebaka, dia mba nisany natao batisa koa izy. Nanatona an'izao nampanao batisa izy mba hatao batisa ny fibebahana. Nefa araka ny fantasika dia Andriamanitra ray any an-danitra ny nanambara fa izy no zanany malalany zay sitraky ny fony indrindra. Jesosy no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teniny no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tenany no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asany, ny fijeriny, ny fony no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'i Jesosy tokoa no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, ny fitiavany tapitrohatra, ny fitiavany zay sy ampoizin'olona no mitondra izany fanjakan'Andriamanitra izany. Eto amin'ity teny anjarasika ity dia ambara fa sy mba nahita an Jesosy ho toy izany ny fariseo. Hitany ihany tokoa Jesosy fa sy hitany hoe izy no ilay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny modely ny finoana zay mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay boka sitrana anankiray zay voalaza teo aloha. Izy no nahita fa ity Jesosy ity zay niteny hoe mandehana miseho ampisorona, izy no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Niverina izy, nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery izy, ary niakoka teo amin'ny tongotry Jesosy. Izy zao no lasa modeliny fahitana an Jesosy ilay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny mpianatry Jesosy dia itenenan'i Jesosy manokana. Miteny manokana amin'ny mpianany Jesosy eto ka manao hoe: ho avy ny andro hoy Jesosy. Ny andro sy mitovy eleny, sy mitovy ny andro. Misy ny andro sarotra, misy ny andro manahirana. Mety matetitetika ihany izy io ndraindray, kanefa ndraindray koa dia mahalakalana. Rehefa mahalakalana ny zava-manahirana dia mihamaromaro kokoa ny andro isian'ny fiadanana. Kanefa izao, rehefa maro na matetitetika ny zava-manahirana dia maniry hahita ny andro ny zanak'olona ny olona. Maniry hahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona. Maniry hahita ny famonjena ny olona. Zay no zavatra anankiray mazava. Ao anatin'ny fotoana sarotra zany. Iza moa no maniry hisian'izany fotoa sarotra zany? Sy misy maniry an'izany. Kanefa ao anatin'izany dia mitombo, mihatia vavaka ny olona. Maniry an'Andriamanitra bebe kokoa ny olona. Te ahita ny andro ny zanak'olona ny olona. Te ahita ny famonjena tanteraka ny olona. Te ahita ny fanatonan'i Jesosy mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ny olona. Zay no zavatra anankiray ambaran'i Jesosy eto. Ka dia hoy izy hoe, ho avy ny andro hoy izy tamin'ny mpianany, ianareo hahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona. Zany hetaheta te ahita ny andro ny zanak'olona zany dia ao anatin'ny fahasarotana neny isan'izany. Kanefa misy koa silao zany andro fiadanana koa ny fiainantsika olombelona. Mba misy koa zany, misy andro mampiadana, misy andro mahatony, misy andro zay mahafaly, misy andro zay maharavoravo, misy andro sy de manahitaitra loatra, sy de misy loatra ny zava-manahirana. Kanefa de zao, tena manahirana ny fanahy koa zany matetika. Ny fotoam-piadanana matetika dia mahasondria tory ny fanahy.
mahasondriatory ny fanahiny olona zany, mahatonga azy hanadino ny fikolokoloana ny fanahiny, mahatonga azy halaindaina mivavaka, mahatonga azy hanadino ny fiainam-bavaka. Zay ny fahavoazany andro fiadanana. Sika rehetra dia maniry ny isia ny andro mpiadanana, ny andro mpifaliana, ny andro mpilaminana, kanefa matetika dia mahita faisana ny fanahy ao anatin'izany, manadino ny fikolokoloana azy zay mitondra ny tenany, manadino ny fikolokoloana ny fanahy matetika sika, ka amizay dia fangaro ny zavatra sy mifangaro. Ny mofo dia hoan'ny tena fa sy hoan'ny fanahy, fa ny fanahy kosa dia mila vavaka sy mila tenin'Andriamanitra. Ka eto ary zany dia mazava ny teny Jesosy tompo ampianany hoe, tahaka ny tamin'ny androny Noa hoy Jesosy, mihinana, misotro, zany dia sy zany ihany no mamelona ny olona, fa ny teny rehetra zay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Sy ny mihinana na misotro ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Sy ny mividy na ny mivarotra ihany na mahazo tombaritra na toinona no tena iveloman'ny fanahin'ny olona, fa ny teny zay alohaky ny vavan'Andriamanitra koa. Samy mahavelona izy ireo, kanefa sy mitovy ny zavatra iveloman'ny tena sy ny iveloman'ny fanahin'ny olona. Ny tena dia mivelona am'izay mofo, fa ny fanahy kosa dia sy mivelona amina inona na inona afa-sy ny tenin'Andriamanitra. Tokana zany no mamelona ny fanahitsika dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin' Jesosy, ny asan'i Jesosy, ny filazantsara ny famonjena, ny filazantsara ny fanavotana. Koa eto ary dia ambara fa misy fahavarianana. Ny fahavarianana matetika dia karazana parazita anankiray izy io. Rehefa misy ny fiadanana dia misy parazita n'izany fiadanana zany, dia ny fahavarianany fanahy. Zay no fahavoazany, variana ny fanahy, variana ny olona sy mahasiaro vavaka isony. Ka dia parazita ny fiadanana zany ity ataosika hoe ity atao hoe fiadanana ity zany, parazita ny fiadanana dia ny sy fahaserovana fikolokoloana ny fanahy ao anatisika. Eo anatrehan'izany ary tompoko, sy dia irisika ny isian'ny fahasarotana kanefa mampivavaka sika ne zany. Irisika ny isian'ny fiadanana kanefa matetika dia anadinoana ny fanahy zany. Ka dia eto ary sika dia mihaino ny tenin' Jesosy. Samy resika eto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarasika ty, na ny advento voalohany na ny advento farany. Ny advento voalohany dia zao, Jesosy manambara ny tenany manao hoe, ny advento voalohany, ny fanjakan'Andriamanitra tonga dia izy Jesosy zany. Izy Jesosy zay kely avy any Nazareta, zanaky ny mpandrafitra any Nazareta. Fantatry ny olona ny ray sy reniny any Nazareta dia Maria sy Josefa. Fa sy tazany olona na dia kely akory aza fa zanak'Andriamanitra izy. Tonga izy, miaramonina amin'olona izy, miaramonina amin'sika rehetra koa izy mandrakakehitriny. Jesosy zany dia resika miteny zay ambara atao am-piangonana, resika mivaky teny zay ambara atao am-piangonana zany, resika mitolombavaka zay atao any an-trano zany, resika amin'ny zavatra rehetra zay atao momba ny fotoam-pivavahana zany. Zany no Jesosy. Sy mamirapiratra be manahoana izy, sy dia madera manahoana izy, zara fahita izy. Kanefa ao anatin' zany fanetretena lalina zany no ahitasika an' Jesosy. Io no advento voalohany. Eto izy tompoko, eto fivoasika izy, araka ny ambarany hoe, fa naiza no iangonandroana telo amin'ny anarako dia ho fivoany aho. Kanefa reto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarasika ity koa ny advento farany. Ny advento farany dia ambaran' Jesosy ny mpianany manokana manao hoe,
sy misehoseho zany fanjakan'Andriamanitra izany. Isy hiteny aminareo hoe indro ery, indro ety, aza manaraka azy ianareo, aza manaraka ny olona miansoanso eny amin'ny arabe, fa manaraha ny feon'ny tenin'Andriamanitra zay mibisika amintsika ao anaty. Zay ny zava-dehibe tompoko. Ka dia hoy Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia sy mba any amin'ny toerana anankiray, any asinanana ihany de sisy any andrefana, na hoe any avaratra ihany de sisy any asimo, na hoe afovoany ihany de sisy amin'ny sisiny. Sy mba tahaka an'izany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manerana an'izao rehetra zao mahita azy daholo. Tahaka ny helatra izy io, manelatra hatrany amin'ny faravodilanitra ka hatrany amin'ny farany anankiray koa. Sisy fizerin'olombelona sy ahita izany andro zany. Mahita izany avokoa ny toerana rehetra amin'izao tontolo zao. Sisy tanàna hiafina amin'izany na dia kely akory azy. Sisy toerana hiafenana koa ane. Ka dia izany no fiavian'i Jesosy farany zany fiverenany ety ambony tany. Io no adventy farany. Ka dia ao anatin'izany dia sy izy ny miteny hoe any ananina hoe, any ananina hoe, any ananina hoe. Sy izy zany tompo. Raha izany no miseho de zao, fataro fa sy izy zany. Fa ny tena izy de zao, ny fijery rehetra, ny fo rehetra, ny toerana rehetra de hahita ny fahazavan'i Jesosy. Jesosy tokoa amizay no ilay fahazavana zay, sy misy aloka amin'ny fiodinany. Ny masoandro zay fantasika dia misy aloka ihany ny fiodinany. Raha any andrefana ny masoandro dia takona ny toerana anankiray amin'ny ilabolatany anankiray. Ka dia sy ary mahita azy daholo ny mponina rehetra amin'izao tontolo zao. Fa Jesosy kosa ty mba tahaka an'izany. Fa rehefa miseho Jesosy amin'ny andro farany dia ahita azy daholo ny fijery rehetra. Hasapa azy daholo ny olona rehetra. Handray azy daholo izao rehetra zao. Nazovy izy. Zay zany nilazasika hoe samy resika eto amin'ty teny anjarasika ty, na ny adventy voalohany na ny adventy farany. Kanefa inona moa ny fandraisan'izy roa reo? Ny fandraisan'izy roa dia ny fanekenan'i Jesosy eto sankehitriny. Izaly izy hoy Jesosy, izaly ny zanak'olona, sy maintsy solaviny ty taranaka ity izy. Kanefa sy ny olona rehetra ny manda azy, ny mino dia manaiky azy. Na dia visy aza ny mino, na dia somaro anisa be loatra aza ny mino, dia ny visy zay mino dia manaiky azy. Ny fitohizany adventy voalohany sy ny adventy farany dia ny fanekena ny teny Jesosy eto sankehitriny. Fandraisasika ny sakrameta zany, fienusika ny tenin'Andriamanitra zany, fanoavasika ny tenin'Andriamanitra zany, fanekesika ny tenin'Andriamanitra zany. Ny tenin'Andriamanitra dia sy zavatra henoana ihany, fa zavatra ekena zany. Isika malagasy dia olony fanoavana. Olony fanoavana ray aman-dreny isika. Koa raha ray aman-dreny aza ny toavy sika, maika moa f'Andriamanitra zay, filohan'ny ray aman-dreny rehetra. Lohan'ny ray aman-dreny rehetra raha atao hoe ray aman-dreny, ray aman-dreny. Ka dia ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra zay eto sy am'izao fotoana zao. Zay no ananasika anjara amin'ny adventy voalohany, sady ananasika anjara ihany koa amin'ny adventy farany. Mahereza, henoy ny tenin'Andriamanitra, ekeo ny tenin'Andriamanitra, toavy ny tenin'Andriamanitra, hakatoavy ny tenin'Andriamanitra. Raisy ny sakrameta, iainy ny sakrameta, ivelomy ny tenin'Andriamanitra sy ny sakrameta, fa ananasika anjara tokoa zany amin'ny adventy voalohany, zay fahatongavan'i Jesosy hitady sy hamonjy ny very, sy ny adventy farany, zay fahatongavan'i Jesosy hamongotra ny ota. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.